Rehefa mandeha zay hira famantarana zay dia tonga amin'ny fotoana ny fanomezana isika amin'ny fanarahana an'ity fandarana Doria ity. Doria le alavaina amin'ilay hoe dominy rehetra iainam-pitiavana. Fahendrena no hoe zany ifampizarana. Isaorantsika ny onjam-peony M3 FM ahafahantsika misitraka an'izany fandarana izany. Ary isaorantsika koa Andriamanitra izay nanome tombon'androm-pahavelomana ahafahantsika mizara ny soa sy ny tsara araka an'ilay teny filamatra ny fandarana no hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo mizanaka mapara atombo aoreno atsarao aza miato na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Amin'ny lafiny teknika izay mikirakira ny latabatra maro bokotra mampita amin'ny feo mivantana ny atokantranontsika tsirairay avy any dia namananjaka mahavita azy. Manolotra anareo mifandarana kosa dia iavanareo Imanovojery. Tsy hovatsika amin'ny fomba mifandarana ialoavantsika amin'ilay zanam-pandarana no hoe teny maeva leroa. Ilay teny maeva leroa koa moa misy teny filamatra hoe anareo ampondonombo malandy io anareo piaino sy mpandefa SMS amiko koa zany maramitsy miranga tany niterahan'ity zanam-pandarana ty ambarao ny hitanareo zay matory vokono ndao tsika ampionjo fa zaka atao tsy agnara. Zay le teny faneva ny afatra voaray dia tena efa hitambaranareo rehetra samy hafa amin'ny fomba fanoratana azy fa ny ainga fototrany dia mifankasitrahana an'ilay fandarana ka ho marika ny hoe voavakoko ilay SMS alefanareo aty amiko dia averiko tany saina nareo zay nandefa azy. Stefano atany malandy, Fabrice tsy hay avy aiza fa Fabrice fotsiny ozy dia nitononoko anao Fabrice fa manaraka mba teneny hoe avy aiza anao. Dorothée Manga, Zaka Marovoay, Binty Mitsinjo, Coco Ambalavola, Félix Morafeno, Moussa Ambonio, Marie Fifio, Joseph Abatoara, Andry Manjarosoa, Mamy Ambovondramanesy, Bora Ambalavola, Antra Tsaramandroso, Henri Mahavoky, Lava Mahavoky, Sitraka Mangarivotra, Antoine Betamanga, Rivo Cité Tsaramandroso, Bernard Marovoay, Estina Aparilava. Misaotra Estina fa efa mba nanaraka an'le fanarahantsika anao dia makasitraka mba tonga aloha le afatra fa nifindra amin'ny Madame Luzette koa izy ity. Madame Luzette Andrahibo Katsepy. Madame Luzette mba le fahasoalohaloha ma za zao fa ato anatin'ny studio ato zay vao tonga SMS-nao za mangataka mba alefaso alohaloha vao vita fandarantsika alefaso fa tsy maninona ata miverina impiry olo mankasitraka sitraka foana koa ary za edy dia mankasitraka anareo zay nandefa an'izay SMS fankasitrahana zay. Efa mandeha amin'ny télévision M3 TV zany ny fandaram-potoanantsika amin'ny fankalazana amin'ny fahadimy taonan'ny Doria. Zany hoe mety efa samy mba efa nahita zany. Fa ny fanampiny fotsiny zany hoe misy manontany ihany ianareo anatin'io SMS io hoe mba endrika manahoana moa zany io amin'ny voalohany volana Jona zay sehonao télé io dia ambangovango fotsiny resahako hoe amin'io zany amin'io voalohany volana Jona 2024 feno 5 taona amin'io lay fandarana antsika amin'ny 8 alina misy zany seho atao ho fampafatarana an'ilay Doria. Ny zavatra iseho amin'izay dia hoe ny ainga fototra an'ilay Doria ny alalany zany io moa raha atao amin'ny teny vahiny hoe ny fond manahoana ny fond ilay fandarana. Ao anatin'izay koa misy le hoe sehona ny fandrindrana azy manoloana anareo mpieno io le antsoiny vazaha hoe forme. Dia izy koa moa zany ny fakanany hoe tsoakevitra tao anatin'izay 5 taona zay ny antsoiny vazaha hoe conclusion le izy zany. Reo zany no velabelarina fa zao ny mampiavaka azy hatramin'izay feo foana no ifankahenotsika fa amin'ny fotoana io ifankahita maso atsika. Za tsy ahitanareo fa nareo amin'izay mba ahitana ary isolo tena roa
avy aminareo mpiaino no namako eo. Zany hoe ray aman-dreny tena efa papa, ray tanora. Zany hoe ifameno ny hevitra n'izy roa mianaka reo, fa izaho kosa moa zany ametraka an'izay fahitako azy, ireo koa mba mety manana ny heviny. Zany hoe isolo tenanareo ho mpiaino zany. Salasala am'izay zany raha ohatra ka foefoeziko ny hoe inona ny tranga mety iseho. Ny tena ngeza indrindra dia ny hoe voamarika atsika fa feno 5 taona ny fandarana Doria. Doria zany raha feno 5 taona dia ny faha 5 taona zany dia ohatrany hoe za zany hipetraka ho felatanana hitambarany rantsana. Zany hoe ifanohizantsika am'izay 5 taona manaraka koa. Zay ny faniriana. Raha be zany fitahin'Andriamanitra dia iona tsika ahitananareo amin'ny voalohan'ny volana Jona taona 2024 sy ireo solotenanareo anankiroa. Apetrako ihany ilay laharana ifandraisantsika 032 44 759 83 032 44 759 83 034 84 759 82 034 84 759 82. Any mba faniriko zany tiako mba alefanareo alohaloha le SMS am'izay afahako mandaminazy fa rehefa ato amin'ny studio mba efa zavatra hafa ndray no eritreretina. Nena tamiko teny an-dalana ny hoe misaotra anao raha miseho izy fa tena nanampy anahy tamin'ny fitenenako any zanako mihitsy ny teninao iny. Dia ho za hoe sendra mba mifanandrify ary za tsy miteny olona eto fa mba hiampy voatra atsika, ahisitsika fivoarana, afahantsika azo ny sosiny tsara. Zay ny fampiresantsika. Fa fankasitrahana moa fandraisako an'iny teninao iny dia za koa mankasitraka anao. Loha hevitra narahantsika farany te dia hoe fampivoaran-tena. Rehefa miresaka an'izany hoe fampivoaran-tena zany dia tonga ao an-tsainy maro resaka fianarana. Raha vao tsy mianatra tsy mivoatra zany, tsy tafivoatra zany. Marina, tsara zany. Satria zay no tena naletika tao an-tsaintsika rehetra io fianarana io. Azadiny fa hatramin'ny sy fianarana foana tsy isy tsony ny mpanao ohabolana. Foana niaraka tamin'izay ny fisian'ny ohabolana. Za zany teny le fianarana ve zany nanandratra sa nanahoana fa zay aloha ny tranga hita. Nefany anarivony mahery no ohabolana malagasy entina hanabeazana ny vahoakany amin'ny fiainana andavanandro ary mifantoka amin'ny zavaboary. Satria zay no nalentika tao an-tsaintsika rehetra dia fianarana. Ary io ny tena olana sedrain'ny tanora ankehitriny. Manenjika mari-pahaizana na diplôma rehefa atao hoe fianarana. Rehefa io fianarana io no asindresaka dia zay fananana diplôma. Fa vitsy ny tanora, enina dia ny olon-dehibe koa aza ny manenjika fahaizana zany. Tonga amin'ilay fomba fiteny mahazatra fanaontsika eto amin'ny fandarana hoe any am-pianarana ianao mena lesona dia adinina, fa amin'ny fiainana anao adinina vao maka lesona. Zany hoe nitambara ny fahaizanao maka lesona. Ny zava-dehibe zany dia ny fahaizana maka lesona. Fa ny any am-pianarana izay mahatadidy na ny lesona omena reny atony hoe mahay. Fa rehefa tonga amin'ny fiainana tsy maintsy adinina anao vao maka lesona. Dia mila zatra maka lesona zany. Zay ny tambaran'izy roa. Fa ny tanora amin'izao dia tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe mpandiha antitra zany. Ka ranomaso ny farany. Ny antitra moa rehefa mandiha satria efa dila le fotoana mifandizana tsy maintsy mifarana amin'ny ranomasy. Feny efa vita ny fianarana natao. Vitsy ny fahaizana azo. Ary raha amin'izao ny jerena. Vitsy zany fahaizana hita ao anatin'ny diplôma zany. Raha amin'izao fiainantsika zao tsy mahamenatra milaza an'izany satria tsy hanenjika olona tsika amin'izany fa milaza ny zava-misy araka n'ilay fomba fiteny hoe volan'ny maso tsy mba kilema. Ny tanora amin'izao zany dia azo ampitahina amin'ny vitsika nahazo valala zany. Zaka ny aina fa tsy omba mivava. Diplôma maro fa mivokatra hoentina mifampivoaran-tena. Joya, tsy ao. Indrindra
iarahantsika mahitany zany anivon'ny fiarahamonina any za zany tena matsapa fa tokony samy mandiny tena atsika le fampianarana zany manao tsy omby aloha mihitsy nisan'ny école miforona manao tsy omby aloha mihitsy fa ny fahaizana azo avy ao ohatrany tsy matondra tena tonga am'ilay fiteny manao hoe volombodina kola tsika malagasy am'izao tsara fa afarany namany foana am'izay rehetra atao tokony mampandiny tena zany satria nantenaina indray no nampivandravandra any fianakaviana zany ny fianarana vita diplôma azo kanjo fiainana tsy vitany mbola mipetraka ao am'ray aman-dreny eo foana zany nanaovana an'ilay loha hevitra tam'izay hoe fampivoaran-tena na koa hoe développement personnel maro am'izao maro zany tanora am'izao tsy mahavelo tena zany izy teraka ny ray aman-dreniny na ampianarany ray aman-dreniny na vita fianarana na azo diplôma na nambady antitra mbola ao to miaraka amin'ny zanakany nefa nianatra manana diplôma fa le diplôma tsy nanandratra eo amin'ny fiarahamonina ahitanan'izany maro manana diplôma ary tena ireariany mihitsy iny nianatra tena nianatra tokoa nefany rehefa jerena ny fiainany tsy zarizary amin'ny lafiny rehetra tsy arakaraka ny eritreretina ao an-tsaintsika olombelona ao dia misy hery lehibe afaka mampivoatra ny fiainantsika rehetra na olona nianatra io na olona tsy nianatra io afaka ampivoarana fa ny fanabeazana ny heriny fa am'izao zany mizara roa ny malagasy misy le antsoina hoe illettré iny zany mba azo lazaina hoe manampy ary iny tena mba nahazo tombony fa ile illettrisme iny tena fahavalon'ny firenena tsy haiko na voadinika amin'ny mpampianatra zany na voadinika amin'ny mpandraharaha ao anatin'ny fampianarana fa raha ohatra namena tam'izay hoe raha misy olona anankiroa eo ray tsy nianatra mihitsy ray mba nianatra kely fa tsy nahavita de iny le tafiditra anatin'le hoe illettrisme aleo lavitra mahita an'le anankiray tsy nianatra ho tafita satria raha teneninao izy raha mampiasa lakana de zao ny teninao aminazy hoe raha zanareo io lakana io mba ahomby tsara sady ahavokatra asivo motera raha le tsy nianatra ny naheno an'izay de zao ny ao an-tsainy hoe tsy lafo be zany tsy sarotra manao an'izany aiza hitanan'izany ahoana fomba anaovana azy hitanao mihitsy fa liana izy te hanaraka amin'iny fotoana iny raha vao misy fampiofanana omena azy de lasana izy fa le anankiray illettrisme le hoe mba nianatra kely izy de nahazo CPE de nijanona na nahazo BPC de nijanona nahazo bac de nijanona raha tenenanao izy hoe raha zanao io lakananao io io asina motera zany ma tsy haiko za ma tsy nianatra aminao zany iny nianatra haiko zany fa haitako mony hitanao fa tonga de sakana ho azy le fianarana nataony nefa ny tokony nantenaina anandratra azy ka zay ny fandinianay azy fa mety ho diso fa raha ataony manampy sy manala amin'ny illettré sy ny illettrisme mahomby ny illettré iny moa tsetsatsetsy fa za tsy de mahavanana amin'ny lafy fampianarana fa zay ny mba tranga hitanay eny anivon'ny fiarahamonina eny fa ianao rery ihany no afaka mamoany hery ao aminao io amin'ny alalan'ny fampivoaran-tena io mety eza ho ty karokaroko amin'ny fiainana manatona an'ireny olona hitanao efa lasa reny dia akao hevitra jereo inona ny ataony mamaky boky mamaky gazety miezao limbaovao fa amin'ity vaky boky ty manteneniko hoe ary kizikizany namako reo hoe raha vaky boky aloha tsy nentsika indrindra atsika ty amin'ny faritra za nanoratra tamin'ny 2005 fiainam-pivoaran'ny taranaka malagasy zay ny mba nisoratako nanolotra n'io boky io Andriamanantena Georges na antsoina hoe Rado io le hoe kintam-panoratra mihitsy de nieritreritra zany matory ty
andrarizina amin'ny fanoratana ty nanaiky nanolotra nyity boky ty mety ho tsara ary mety ho tiany olona kodo jusqu'izy mbo misy tsy lafo toa tsy manino fa fomban-javatra daholo zany isan'andro mila misy zava-baovao hainao foana amin'ny fiainanao zany tena olona vonina ny androso ny fanontaniana tokony apetrakanao isan'andro de hoe inona ny zavatra tsara ataoko anio mihoatra ny zavatra tsara vitako omaly zany hoe ny androany tokony ho resin'ny rapitso ny rapitso tokony resin'ny afaka pitso ohatran'izay hatrany izany zany ny tokony hitondrana an'ity fiainana ty fanitranga hita anao le raha manontany manao fa karakô mabako ino makabary tsisy kabary ino mataonao izy io aloha hay za karaha io to ino makabary ino ataoko za karakaraha io to aza mba matoritory zany amin'ny fiainana mandalo ty so de tonga am'le fomba fiteny hoe kilemaina be torimaso mandrimandry ny manana aretina kilema be aretina koa torimaso koa manadary atao fahavalona voalohany akamona fa tsy olona akaikinanao ao ndro ataonao fahavalo alohan'ny ala voly hitsangatsangana isakafo irevy anao kabary jiaby le nitiatianao reny vitao aloha ny adidy tokony atao mila misy zavatra vita foana alohan'ny sakafo maraina zany tena tarigetra tsara mba hitondra ny tontolon'andronao tsara ne zany fa anao mifoha marandrainao direct kabary kirevy kabary kitsangatsanga anao tsy tafa aza matahotra miavaka amin'ny maro zany am'izay zaka atao fa zay hitanao mahatsara anao ndro atovy aza ankininao amin'olo fiainanao boko aza mpitahaina mihitsy nenazy fa tsy hoe folany manao izy boko zakona dinio aloha nenao akamaroan'olo am'izao manko matoritory miconnecta reny tsy miasa saina mandinika an'izany fiainana zany fa fiainana azy fa mandeha ho azy fa nenao mifantoha amin'ny tanjom-piainanao aza varivariana zany asio hetsika asio action mihitsy manakaiky an'izany tanjonanao zany isan'andro rehefa vitanao ny asa vitanao ny adidinao maka aina ataovy zay rehetra mahafaly anao ataovy zay ampilamina ny sainao feiny na rahantsika tamin'izay de hoe tena ilaina ny fianarana indrindra fa am'izao vanim-potoana iainantsika zao fa aza mionina fotsiny hoe mahay be diplôma manana diplôma maro fa ny tena fahaizana avako aby de ny fahaizanao mampivoatra ny fiainanao mamenatra ane zany hoe diplôma maro mipoapoaka aminao nefa ny anao ny tsisy apoaka amin'ny fiainana fa nipaka ohatra amin'ny vavan'omby manoaka ozy mifitenena ray miakavanana ray miakavy diplôma maro ny enti-manana ampivoatra amin'ny fiainana tsisy fahaizanao mitady vahaolana zay misy aminao zay le hoe fampivoaran-tena na développement personnel loha hevitra rahantsika androany alohan'ny hanomezako azy dia averiko foana le lahara-taraby fandraisantsika 032 44 759 83 034 84 759 82 zao le loha hevitra fanarenana ny diso lalana amin'ny fiainana misy fomba fiteny manao hoe vodi-tsobika aza manatandrify milaza zany fa indrindra eo anao olombelona tian'Andriamanitra io tsy maintsy misy ny anjaranao ny olombelona tsy toy ny katsaka maninona moa ny katsaka anie maty ampitsanganana ny olombelona tsy toy ny otrikafo ka ho faty mangina fotsiny ny maty na mandresy ikaiko fa ny velona tsy mba very anjara zany amin'ny fiainana azadiny fa amin'ny fiainana ny mihoitra zay ny tena zava-dehibe maninona ianao ny manaro-toky amin'ity fiainana ty azadiny fa atary ny dadilay fa mikokoko reny tsy misy olo tsy diso lalana zany tamin'ny fiainana fa zao fa zay mivary lavo zay ny tena atao hoe very ny fahadosoana io tsy maintsy misy ambony tany zay miloloha lanitra tsy maintsy lena zay mandiha tany tsy maintsy ho lafaka
fa ny mivary lavo zay ny tena tsy mety. Azo arenina ny fahadisoana amin'ny fiainana, ary zay no natonga anay nanao an'ity loha-hevitra hoe fanarenana ny diso lalana amin'ny fiainana. Ho anao tanora mihitsy, zay ny tena anaovanay anazy ity. Tsy maintsy diso lalana, tsy maintsy solafaka. Io anao tanora miheno anahy io zany, io no tena andefasako an'ity hafatra ty. Atanao zokizokiny koa, mety ilainao koa ty loha-hevitra ty. Manomboka zao ary, misy zavatra ambarako anao, sekren'ty fiainana ty. Tsy zay miseho aminao an'io no hamaritra ny ampitsonao na no avinao. Tsia averiko. Tsy zay miseho aminao niany ty no hamaritra ny ampitsonao na no avinao, fa manome fanazara-tena ho anao fotsiny izy ireny. Raha mafy le raha, ampatanjaka anao. Raha mora le raha, anitsy anao. Fa mbola betsaka ny seho sehatra idiranao amin'ity fiainana ty. Mbola betsaka ny olona ifanerasera aminao amin'ity fiainana ty. Mbola betsaka ny zava-baovao tsara tsy ampoizinao hitranga tampoka amin'ny fiainanao. Fa zao tsy misy tsy diso zay mandeha amin'ny tany, fa zay mivary lavo, zay no adala indrindra. Ary ny miverin-dalana, io de tena fadio e. Rehefa zaka nandoro ny lambanao, io ialao. Na misy fahatserovana karakory ny lasa, aza mipody any. Tsisy zaka vaovao koa ny ambarananao fa raha fahainao jiaby. Satria misy tsaratsara kokoa ny iboaka aminao alohany, fa ny taloha io ambela hoany. Matoa nataon'Andriamanitra tsy ho tanteraka iny zavatra anankiray iny, maro fonosiny zany iny zany, manana toky amin'ny fiainana. Fa rehefa tonga ny herinao amin'ny fotoana tsy ampoizinao, de hoanao hoe soa ihany zany andalo amin'iny lao. Lasa fimehezana le fahalavona, lasa fimehezana le lalana diso. Ny akamaroan'ny olona mety tsy hatsapa ny fahadisoana zany amin'ny fiainana ty. Maro tsy mahatsapa an'izany. Fa rehefa ianao no tena tonga saina, de fa zava-dehibe zay. Maro olona tsy tonga saina zany amin'ny fiainana, everiny mandeha ho azy tokabary jiaby. Fa rehefa anao tonga saina, de fa zava-dehibe zay. Tandremo manadio ny ara-panahy amin'ny fiainana. Maro diso lalana amin'io. Ny ara-panahy zany tsy tokony adinonao mitsy. Atanao tsy mandeha l'église, atanao tsy mandeha aya. Anao amin'ny tranonao, anao mila matsiaron-dragnahary, seconde minute. Ary izy tsy mifidy palane. Zay ny anao matsiaro azy, izy koa agnilanao. Fa misy fetrany ihany ingeny ny olombelona. Iarahantsika mahita. Matoa misy ny velona sy ny maty. Misy fetrany zany le olombelona. Na tsara tarehinao, na ratsy tarehinao, na mpanankarenanao, na sahirana anao, na manana fahefana anao, na mpanambola be anao. Bako, misy farany raha jiaby. Aza dino ary tadidio fa tsy maintsy olo ny olombelona. Misy olo vangoen'ny ngovinazy, vangoen'ny moninazy, vangoen'ny ranazy jiaby. Izy mivola aza donc zafakaratika zafakiasy, ty tsy miova koa. Diso. Tsy matsiaro izy. Io anao matsiaro hoe za mafana zany de seky lao. Anao tsy maintsy mbola ampiseken'olo. Tia ampiseken'olo, tsy tia ampiseken'olo. Anao mifidy lamba amin'ny valizinao ndraka amin'ny armoiranao jiaby. Tiandreo tiako, tiandreo ilaiko, tiandreo. Anao mbo ampiseken'olo boana. Dikan'izany, misy olo nresako nanio vao tsy ela zay mifanerasera aminakay zany desitra n'izy satria marina le zaka nresako taminy. Izy nanao kabary mivola andron-dragnahary. Za vola fitady hery fanary. Fa raha jiaby misy farany.
ka manomboko izy eo tsika aza atao adinina enty tsy misy mampidodoza mihoatra ny fanaovan-dratsy aman'olona amin'ny fiainana. Ratsy zany ataparatanazy no haninao tsy aky io efainao boana efainao fa noho ny anao tsy mahay fiainana zany noho ny tsy fahalalana de maro ny mihevitra fa mahasoa izy ary lasa fomba fanao satria lasa fahazarana eritreretina hitondra fahombiazana ny fanararotana manao ratsy amin'ny namana very rehefa nao nihina ratsy akinao ambarao namanao za diso raha iny tsy tokony hoaniko laolay zaho setry anao fitaiko fa izy eo za mifona aminao apodiko rahanao nganao mbo ahita ny ralana zany nge mahatonga olona rehefa miaterira amin'ny fahanterana samy tahiny ho elavelona zany tsy mitovy. Misy mipetraka amin'ny trano manintsinintsy izy salimigny, misy mandeha amin'ny zova amin'ny parebe izy mangataka fa manino atsika zany vola Ndragnahary nanjary nanavakavaka koa tokony alefa mibiany koa Ndragnahary zay foke misy nataony amin'ny trano vato ndraka tsara ndraka bien atterrissage azy tsy zay tandremo fa avy amin'ny raha nataonao io bako na azafady amin'ity fomba fiteniko ty mety mahery be fa ho teneniko foana mba tsy hanaovantsika azy atonga sainatsika ny hoe tsy fanao le izy na io alika io ara efa maty ka ho an'ny namany miongobolo le mihinana azy indrindra fanao olombelo tandremo zay zany mba afatrafatrako mafy mihitsy izy ty mako vakivakim-piainana no angonina izy io fampizarantsika io fa maro ny trangam-piainana nahitana an'izany de zany izaranay azy misy mampalahelo mihitsy mihinana ratsirady ranomason'olo iny no hoaniny ahitany raha tsara everiny hoe tsara valin'izay baba dangereux tandremo feny zany aza mikatramo namanao fa tsy mahatsara anao tsy maintsy efainao zany amin'ny andro farany tsy apozinao zany mahatonga an'ilay hoe laolo iny zay ny laolo jao iny zakaga nanimaziny gidigadro kabary tsy aboaka aby raha mivadika jereo fa misy olo hitasoritra ty ivelany fa milamilamina fiainany fa noho ny fanaovan-dratsy nataony tamin'ny namany dia mijaly izy amin'ny fiainany satria sampona ny zanany vola misy kabary jiaby feny complet fa tsy haiky ateraka sampona azo fijaliana ny zany rainy koa ianao mirearea amin'ny rehetrarehetra eo sao de ataon'Andriamanitra tsy tomombana ny zanaka ho sanatriany zany feiny aleo manao soatrany amin'ny fiainana tsy hanenenana zany atsaro ny fieritreretana hoe tsy maintsy mahazo an'izao rehetra zao za voasambatra rehefa hainao ny mifaly amin'izay kely anananao zay ny antsony hoe fahasambarana ny loha hevitra atsika de hoe tsy voatery misy anazy ianao vao tena mahita zavatra mahatsara mino an'Andriamanitra fa afaka fotoana fohy tsy ho elo ary tampoka ahita zavabaovao tsara anao hitranga amin'ny fiainanao rehefa tena mipetraka tsara zany le lamina hitondranao an'le fiainanao fa mba ampitony ianao de reto misy torohevitra ho zaraiko aminareo amin'ny fiainana misy zavatra tsy natao nefany miatra aminao ny fihetsepo sy ny asa io tsy miaraka zay tena tianao no mijanona ho anao fa aza matahotra ny overy zany amin'ity fiainana ty raha mbola misy Ndragnahary ambony ao io tsy miala amin'ny olombelo io mitondra zaka tsara aminao foana fa diso fietefanao zany amin'ny lalana nalehanao de solafaka de iny lasa herinao aty aoriana anao rehefa tia namana anao tsy maintsy ampin-Dragnahary ataovy ampy anao zay eo am-pelatananao aza mijery hoe raha ihany misy an'zio manakory za tsy misy iny fa nenazy boko anao tsy mahay hoe ino mahantony nananana an'iny satria zay eo aminao no ahitanao soa
fa miova zavatra tao, na misy zavatra tsy nety de miova, na miala voly rehefa sepotra ny zavatra efa tsy mety iny, rehefa tsy hita zay vokany, fa miteraka retim-po anao fotsiny fifikiranao amin'ny zavatra efa tsy mety. Jereo tsara manomboka zao ny lara-pahamehana amin'ny fiainanao, fa tsy ny amin'ny fiainan'olo. Io ny andro tena mahavoana antsika io. Anao variana amin'ny volany ary nefa ny rainy tsy mety aminao ata. Atsaharo ny fandanidaniam-bola fahatany, mba manangona. Fa io tsisy miracle karaha taloha hoe mbo andatsaka manan-dragnahary, iny fa fiainany taloha. Anao tsy maintsy manangona vao mahazo zavatra tianao, tsy maintsy miafy vao mahazo zavatra tianao. Atsaharo lay fitite ifalifaly foana, fitite amalifaly namana foana, nefa efa mila hiditra trosa mihitsy amin'ny fiainana. Maro manao an'izany. Fiainanao ndo jereo. Fantaro fa rehefa misy fanantenana amin'ny fiainanao de ho tafitanao zay. Io koa ndraikidraiky tsisy mihitsy amin'olo. Tsy hainy hoe ino raha antenainy amin'ny fiainana ty. Tanao manontany anazy, ino ma raha mba tianao bako? Za fa karaha io kam. Asivo siramamy fiainanao, angamba ho mamy. Anao fiainanao matsatso, asivo raha mahatsara azy. Ampiarao amin'ny fitalaona amin-dragnahary, ampiarao amin'ny fenitra mirindra, anatotosanao fiainanao, ary asivo famindram-po amin'ny fiainana. Fa io fo be io koa mahafaty. Misy olo enti-po amin'ny zaka jiaby, de na zaka tokony hahatsara azy ary lasa fanohitra miady aminy. Na io hafaliany namanao aminao ane de fa mampisava ny lalam-piainanao e. Fa tsy zany fa anao koa ndo miady amin'ny namanao, anao koa mialona namanao. Atao fahavalo ny akamona, atao fahavalo ny zavatra maharatsy, fa tsy ny olombelona. Ny olombelona natao hiarahana miaina. Ka manomboka zao zany, manana fenitra mirindra tsara hitondrana fiainana. Reo moa zany santionany atsipinay mba hahafahantsika manatsara ny eo am-pelantanana. Fa feny tsy ny fanananao n'izao rehetra zao no mahasambatra anao, fa ny fahaizanao mifaly ny eo am-pelantananao. Misy olo teneniny raha zanakanay ty tsisy hafaliana mihitsy zay ty mba nandeha nitsabotsabo, nandeha amin'olo, raha nambarandreo mila foa marandray be zany zay, de zay lamba sikinan'ny olo falifaly io vidina, io ndo asalotra anazy analana an'ty izy motomoto dava tsisy hafaliana ty. Rehefa natao le raha, nahita olo marandray be ry donc zany nanontaniana le olo, azafady mety vidinay ve lambanao io, fa tantaraina teo le any. Vao maika tapaka tsy nain'le nanontaniana, zany hoe tsisy lamba fa dika aminy, eritrereto am'zany. Na le olo tsisy lamba aza mbola manana hafaliana. Ny short ty foana za fa tsisy lamba rango zay nambarany, ka raha lamba zany za tsy ho isy. Donc tsisy zaka azoko amenanareo, ka boribory ny amin'ny valo. Tiako tenenina, tsy ny fanananao n'izao rehetra zao no mety mahasambatra tompoko, fa ny fahaizanao mifaly am'izay eo am-pelantananao. Makasitraka indrindra, mety misy tohina ialako tsiny sady amin'ny herinana toy izao indray tsika tondra loha hevitra vaovao satria fa boribory ny amin'ny valo.